Noraisiny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita teny amin'ny lapany avoloha ireo mpanelanelana avy amin'ny SADC, Troika ary ny COI. Ahena 20% manomboka ny alatsinainy ny vidim-panafody manerana ny hôpitalim-panjakana. Tanora sy demokrasia, io ny lohahevitra nanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny demokrasia. Isany songadina amin'ny vaovao izao hariva izao ireo. Faly miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao mpanajana anaraky ny vaovaontsika amin'ny ala ity mazava ho azy fa dia ny vaovao politika aloha zany no tena mibahan-toerana betsaka amin'ity ala ity. Eo amin'izay toe-dralam-pirenena izay dia fantatsika moa fa efa tonga eto Madagasikara avokoa ireo vahiny andrasana anelanelana amin'ny famana ny olana politika eto amintsika. Taorian'ny fihaonan'ireo mpanelana avy amin'ny SADC, Troika ny avy amin'ny faritry ny ranomasina indiana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy io maraina io dia noraisiny filoha Andry Nirina Rajoelina ireo avy amin'ny délégation SADC sy ny Troika ary ny COI ireo io hariva io teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha. Naritra ora roa ny dinika teo amin'ny rotota ary nivoatra tamin'izany fa ilaina tokoa ny fahatoniana ara-politika eto Madagasikara. Rivara Vonarivo, Andry Rajoelina no mitatritsika izany vaovao izany. Ny siny fahatoniana ara-politika eto Madagasikara ny tanjona apetraka ireo mpanelanelana iraisam-pirenena. Arak'izany dia hitondra fanohanana ho an'ny malagasy izy ireo. Ireo no isan'ambaran'ny minisitra lefitry ny raharaham-bahiny afrikanina tatsimo misahana ny fiara-miasa iraisam-pirenena taorian'ny fihaonany tamin'ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita teny Iavoloha. Nahatra ora roa ny dinika nisy teo amin'ny filohan'ny Rajoelina sy ireo mpanelanelana iraisam-pirenena izay nahitana ny SADC, ny Troika ary ny COI. Ny ministra lefitry ny raharaham-bahiny afrikanina tatsimo Marius Fransman, ny ministry ny raharaham-bahiny maorisianina Avril Boulel, ny sekretena jeneralin'ny COI Calixte Tofé ary ny Dr Leonardo Simao no nitariky ireto délégationna ireto niaraka tamin'ireo solon-tenan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny zambianina roa sy tanzanianina roa ary ireo teknisianina samihafa. Nambaran'izy ireo tamin'izany ihany koa fa mba hialana amin'ny fandikana vilana ny hevitry ny mpanelanelana iraisam-pirenena no antony hahatongavan'ireo tompon'andraikitra amin'ireo vondrona telo ireo eto amintsika. Between the mediation entre l'équipe de médiation led by former President Chissano, menée par l'ancien président Jacques Chissano, the Troika of SADC, la Troika de la SADC, as well as the summit, as indicated de sommet, tel que cela a été indiqué, and reiterated in Luanda, et réitéré à Luanda. We are saying that it's important that we now need to get a final resolution of the matter. Nous devons arriver au dénouement de la crise à Madagascar. And therefore, SADC is respecting the sovereignty of the people and the state. La SADC respecte la souveraineté du peuple malgache. We know that it's only political coherence that will bring stability. Nous savons que seule la cohérence politique peut apporter la stabilité dans ce pays. That we also know that there's different understanding of what the decisions of SADC is. Et nous savons également qu'il y a une compréhension différente des décisions de la SADC. And the fundamental position that we've got currently is to make sure that there is a coherent understanding of what we are saying. Et la position fondamentale que nous avons, c'est qu'il y ait une compréhension cohérente de ce que nous disons. So that no one needs to double guess what we are saying. Afin que personne n'aille deviner ce que nous disons. And that no one should manipulate the information on what we are saying. Et que personne ne manipule l'information. And therefore we've also requested the executive secretary to come. Nous avons également demandé au secrétaire exécutif de venir, so that we are all here to give one message, afin que nous soyons tous ici et donner un seul message. And the message will be, le message sera, we need now stability. Que nous avons besoin de la stabilité maintenant. We need coherence. Nous avons besoin de la cohérence. We need a understanding that SADC is there in support. And to make sure that integration happens back into the world responsibility. Que la SADC est là pour vous apporter de l'appui. Mbola isy moa ny fihaonan'ireo mpanelanelana iraisam-pirenena reto amin'ireo vondrona samihafa.
Amin'izao raha itenenako izao aloha zany dia fantatra fa mbola mandray amin'ny ireo solitena avy eo amin'ny vondrona politika telo mitambatra na ny 3 mouvance ny troika miaraka amin'ny SADC eny amin'ny hôtely Paon d'Or eny Ivato eny ary dia mbola isy avy eo ny fionany amin'ny mpanao gazety ka amin'izay vao mety tena ho fantatra marina hoe inona no mety ho fanambarana ho ataon'izy ireo raha na tsy tapaka moa zany ny fivoaran'izay toedrara ara-politika eto amintsika izay fa androany ihany koa ohatra zao dia nanao fanambarana ihany koa ireo vondrona politika valo mitambatra ary efa mandrindra izany sary zany ny mpanao gazety eto amin'ny televiziona malagasy ka raha vao vita ny fandrindrana izany dia ho arahantsika eto ny mikasika izay. Fa ivadika vaovao sosialy vetivety aloha isika anoizantsika ny vaovao. Mahery ny 500 taona manjery ny 500 taona isan-kerinandro ny varimora ho tsinjaraina manerana ny fokontany 2.0 eto Antananarivo. Ny tsena mora no iandraikitra izany fanaramaso ny pitsopitsony rehetra mikasika ity varimora ity ary dia tena toerana moa zany nijery mikasika izay fahatongavana izay ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Albert Kamivital. Teto amin'ny Forilo Tanjombato no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny opération varimora. Eto no foibe itsinjarana ny fokontany 7.0 mandrafitra n'Antananarivo voalohany, faharoa ary fahadimy. Mbola amby ny varimora nafarana avy any Birmanie ny volana Aprily sy ny May lasa teo ireto hozaraina ireto. Ny orinasa Silak no mikarakara azy ity ary ny tsena mora kosa no iandraikitra ny pitsopitsony amin'ny fanaraha-maso. Iarahantsika mainka moa zany ny opération varimora zay atao araky ny lazaiko teo aloha teo dia hoe crise mondiale iarahantsika malala dia ampiny crise nationale dia misy retombé aty amintsika zany dia izy ka fa nieritreritra an'izay ny fitondram-patsakana azay nahatonga anay nanao an'izao opération varimora zao zay manantena ty manantena fa amahan'ny olana provisoire moa zany satria fantatrika fa mbola tsy tonga tokoa zao ny fahavaratra, mbola tsy tonga ny rivo-doza, mbola tsy tonga ny inondation fa misy ny opération ataonay mba hisoloana ny loza zay tonga amin'ny manaraka. Ny opération gouvernementale varimora zany raha tsy malala fa tamin'ny voalohany taona efa nanombotsika ary fandroany zao tamin'ny fotoana ty noho ny ataoko hoe décision raisiny journée bloqué tamin'ny gouvernement vory tamin'ny faraika amby folo volana aogositra sy tamin'ny fafito ny vavalo volana septambra teo azafady dia mba tsy nizovana ny fahefa-mividin'ny vahoaka sy ny manomboka ny fiakarany vidim-bary amin'ny courmandio zany nanapa-kevitra ny gouvernement fa hifizana ny hetsika ny fivarotana ny varimora eo anivony fokontany. Miara-miasa kaiky amin'izao opération varimora izao ny ministeran'ny varitra, ministeran'ny vola, ministeran'ny fiarovam-pirenena, ny ministeran'ny atany. Raha pitsy moa dia anjarana Antananarivo fahatelo, fahaefatra ary fahaenina indray no azo ny anjarany amin'ity varimora ity. Mahatratra 500 hatramin'ny 900 taona isan-kerinandro ny vary aparitaka eto Antananarivo mandritra ny opération varimora. Ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy na dia mbola tsy mity tsara ny ataontsika hoe ny taom-pahavaratra no anaovany fitondram-panjakana izao hetsika izao. Araky ny fantatsika teo moa zany dia fantatra koa fa nisondrotra eo amin'ny $40 eo ny vidiny ray taona amin'izany vary zany raha oharina tamin'ny taona 10 satria raha tamin'ny taona 10 dia eo amin'ny $700 zao dia tafakatra tamin'ny $500 be zao zany ny ray taona amin'ity vary nafarana ity. Mbola rahantsika amin'ny prisy karakotana andrasana safidy andriamampiantona izany vaovao izany. Folo kapoka isan'andro hoy ity ramatoa iray ity ny vary laninay ato an-tokatrano no izahay maro an-trano. Manala fasahirana ho anareo hoe fisian'ity varimora ity sa ien tompony satria efa lavitra zao fiainana dia misompona ilay vary dia ilaina. Tena ilainay mihitsy zany ilay varimora amin'ilay tokatrano satria efa sahirana zao ny olona. Ilay vary nefa efa 700 arivo filao dia ilainay tsara mihitsy ilay varimora 5 000. Azo ity varimora ity daholo ny fokontany 2.0
mandrafitra n'Antananarivo renivohitra ny somary mampanankely fotsiny hoy ireo mponina dia tsy afa mividy afa-tsy 5 kilao isan-kerinandro izahay. Raha ny vidin'izay vary mora izay kosa dia 10 ariary. Atony ny tompon'andraikitra satria eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia miakatra $500 ny iray taonina amin'ny vary. Manampy izay ny krizy ara-bola mahazo izao tontolo izao. Dia jerena moa zany hoe inona no nahatonga 5 000 zay zany mba tratratra par rapport amin'ny frais d'approche ho an'ireo opérateur zay mikarakara azy. Ny SILAK moa zany pour le moment no karakarana izy io fa izy io lafa aveo tsy maintsy hisy ouverture zany tsy mba samby ny opérateur rehetra mba manafatra fa io moa andraikitra ny ministre ny commerce no manao an'izay. Mbola manana tahirina vary mora 7,000 tonnes isika malagasy amin'izao fotoana izao. Ireo no ezahana hojinjaraina manerana ny nosy. Ia, zay mikasika ny vary mora aloha fa efa vonona ny fanambarana natao ny vondrona valim-tantra moa zany ny 8 entité zany manoloana ny toe-draram-pirenena eto amin'izao fotoana izao. Ty fanambarana ity moa zany dia tetsy amin'ny hôtel Carleton no nanaovana izany androany ao rahantsika avy hatrany ny mahakasika izay. Nisongadina tao amin'ny fanambarana ny vondrona 10 ny fanamafisana ny fanapahan-kevitra izy ireo amin'ny sorodalana izay hosoniavina. Manamafy ny firaisan-kina eo amin'ny fomba fijery eo anatrehany solitena ny scientifique troika sadek tamin'ny 14 septembre 2011 tao hôtel Bondor ary manaraka ny fangatana dia amafisina eto ny finavanay anao soni ny zoma fa 11 septembre 2011 ny tondrozoka zay natao tokoy tamin'ny fasivy volana mars 2011 na itsy na amanay ary keo na mafisina tany amin'ny fivoriana karakapo sadek tamin'ny 2010 ka tamin'ny 2010 volana jiona 2010 sy 2010 tany Santon ary nampitaina amin'ireo mpanao politika rehetra eto Madagasikara sy ireo mpikambana ao mozika zay solomy tena ny secrétaire exécutif ny sadeka tamin'ny 17 volana jiona 2010 sy 2010. Amafisinay fa io tombozondriviana dia efa nahazo ny fakatoavana ireo ambaratony isan-karazany ny filan-kevitra mikasika ny filaminana sy fandiham-pahalemana ny volona afrikana ny commission de l'Union africaine ary secrétaire général des Nations Unies. Efa zay iveto fa ny taratasy amin'ny fasivy volana Aogositra 2010 médiateur ny sadeka mikasika indrindrina fivoarana amin'ny krizy malagasy ity. Nanao soni izany fanambarana izany Andriamatoa isany vaovao Benjamin avy amin'ny Arema Vonina Jean Eugène avy amin'ny Lesas Ramanatsoa Benjamina avy amin'ny Escopole Remanjary Jean André ao amin'ny ASPM Rajona Arvelo Piero avy amin'ny MDM Randria Manjaka Franky avy amin'ny UAMAD Ramatoa Lantorakotomavo avy amin'ny TGV Andriamatoa Lainiriko Jean Smarson Evarista avy amin'ny UDRC Rakoto Arson IVM avy amin'ny CMMR ary Rakoto Vao Vivato avy amin'ny Tiko Madagasikara. Fa mbola noho izy atsika izay vaovao politika izay ihany koa dia naneho ny heviny ohatra androany ihany koa mahakasika ny raha-pirenena ny vondron'ny tanora parlementaire sy ny avy eo amin'ny AV7 nanao ny fanadihadiana kosa Firarzona. Nanao ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena ireo tanora parlementaire mivondrona etsy amin'ny antenimera-pirenena etsy Tsimbazaza. Mahatsapa izay tanora mivondrona ato amin'ny solidarité des jeunes parlementaires CT
famahana andraikitra amin'ny fanatsarana ny fanaovana politika mba iverenana fitokisan'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika eto Madagasikara. Ka noho izany amin'izao fahatongavan'ny troika izao dia tokony hisy vokatra eken'ny vahoaka sy mitandro ny fandriampahalemana ny fanapahan-kevitra raisiny. Tsy mbola fotoana iverenan'ny foloa teo aloha eto an-tanindrazana izao noho ny antony maro. Mitodika manokana aminao izahay Andriamatoa Foloa Andry Rajoelina fa efa naneho ny heviny vahoaka malagasy tamin'ny fandaniana ny lalam-panorenana ny 4e Repoblika ka mijoloa ary aza miemotra intsony. Miantso koa ny tanora rehetra tsy akanavaka izahay hiaro ny hoavin'ny firenena. Fa naneho ny heviny ihany koa ny teo anivon'ny AV7. Manoloana ny fanapahan-kevitra indray izay niraisin'ny Foloa Andry Rajoelina dia ankasitrahana AV7 indrindra fa vondronana ireo mpanao politika izay iray feo. Ankoatran'izay manoloana ny fahatongavan'ny troika sy ireo sadek ireo ho anay victime izay soloko teny eto dia tsy mankasitraka ny fiverenan'ny ravalomanana eto, nefa raha ohatra ka hiverina eto izy dia mangataka fanapahan-kevitra ho amin'ireo tompon'andraikitra mahefa mba hampidirina amponja satria efa nisy didiny voaka fa olona melitra izy. Manana ny heviny ihany koa ireo syndika ny mpiasam-panjakana ambony izay nanao fivoriana teny Ankatso teny Omaly mahakasika indrindra ny fiainam-pirenena ihany koa. Vonjy Jocelyn eo amin'ny sariny Jakira Kotomanga. Mahatsapa ny feonamben'ny syndikan'ny mpiasam-panjakana ambony eto Madagasikara fasahirana ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Tsy mety mahita vahaolana iraisana ny mpanao politika malagasy, mitarasoka ny fanelaina andany nataon'ny vondrona irasam-pirenena. Mitaona ny mpitondra fanjakana, ny mpanao politika malagasy rehetra sy ireo vondrona irasam-pirenena handray fanapahan-kevitra hentotra ato anatin'ny fotoana fohy hamahana ny olana mianjady ny vahoaka malagasy. Nambaran'izy ireo fa vonona handray andraikitra ho amin'ny fitantanana ny firenena hialana amin'izao fahasaranana misy azy izao ka nanolotra vahaolana izy ireo. Ny fitaomany, ny hery rehetra, mpanao politika rehetra eto Madagasikara, ny vondrona iraisam-pirenena ary ireo rehetra izay tafiditra ao anatin'ny fikatsahana vahaolana, indrindra fa ny mpitondra fanjakana mahefa ankehitriny mba handray fanapahan-kevitra hentotra hamahana ny olana ny krizy eto amin'ny firenena ary tokony hovaovana zany amin'ny tifaran'ny herinandro ity. Raha sanatria ka tsy misy izay famahana olana sy fahitana vahaolana iraisana izay dia manana vahaolana ahafahan'ny firenena miala sy mivoaka amin'izao krizy mahazo azao ny fiombonam-ben'ny syndikan'ny mpiasam-panjakana ambony eto Madagasikara. Fitaona ny hery rehetra, mpanao politika, mpandraraha, ara-toe-karena, fiarahamon'ny firenena, mpitondra fivavahana, ray aman-dreny ary mpitandro filaminana sy ny filohalon-dahy hiara entina handray andraikitra tandrify azy amin'ny famahana ny olana eto amintsika. Amaranantsika ny vaovao politika aloha amin'ity alina ity dia ny hevitry ny antoko DHT indray izay mieritreritra fa ny rafitra demokratika mifototra amin'ny fananjanana ny zon'olombelona no tokony atsangana eto Madagasikara. Hoy ny antoko politika DHT ka anatanterahana voalohany fifidianana solombavam-bahoaka aoriany ny fanaovan-tsonia ny tondro zotra orahantsika izay fanadihadiana izay. Isan'ireo antoko mandala ny foto-kevitra demokratika manaja ny zon'olombelona ny antoko DHD na ny dina maha-olona sy ny demokrasia mitaky firenena sy fanjakana demokraty ny eto Madagasikara. Hoy ny filohan'ny Samuel Lala Arnev ao anatin'ny fanamarihana izao andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia izao ary dia mazava ny hevitry ity antoko ity ny amin'ny famaritana ny atao hoe demokrasia sy ny fampiarana azy eto Madagasikara. Amin'ny iraisam-pirenena momba ny demokrasia zany ny Madagasikara dia manaraka azy foto-kevitra izao ny demokrasia dia tsy afaka misaraka mihitsy amin'ny resaka droits humains amin'izao maholo. Ny antony dia tsotra, tsy ady ny demokrasia ny tena ady ny fiainam-piarahamonina teto ambony tany etranyizay fa ady amin'izao maholo. Ary ny milo fivaram-fiainam-piainana teto ambony tany ny hatramin'izay ny androany ary ny rafitsy dia ady amin'izao maholo avokoa. Tsisy demokrasia zany afaka misaraka amin'izao maholo raha tena hiverina ny resahana azy. Ny demokrasia dia tsy firesahana fotsiny hoe fanatanterahana ny fananana olona demokraty ka mihevitra amin'ny tenany fa mahay demokrasia. Rehefa tianao
miapiaka ny demokrasia dia tokony anaraka ny airahany demokrasia moa. Mikasika ny raharam-pirenena indray kosa dia maneho ny heviny ihany koa ny DHD fa tsy mitsipaka izay fanaovan-tsony ny tondro zotra nefa kosa mametraka hatrany ny tokony tsy maintsy anatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny volana Desambra 2024 avy izao ho mariky ny fijoroan'ny rafitra hamaranana antetezamita sy hamaritana ny fahamarinan'ny toerana ara-politika eto Madagasikara ho an'izay maro anisa eo amin'ity rafitra iray ity. Fa efa niresaka demokrasia toy ny vaovaontsika androany koa ny nanamariana izany andro raisam-pirenena momba ny demokrasia izany ka ny tanora sy ny demokrasia no hevitra ny safidiany firenena mikambana amin'izany fankalazana ny andro iraisam-pirenena izany nisy moa nietsika natao tamin'ity herinandro ity. Ny amin'ny androany dia vola Rafarasoa sy Stéphane Alphonse no mitatitra antsika izany etsika izany. Maro amin'ny tanora malagasy no mbola tsy mahafantatra ny tena dikan'ny demokrasia etsy an-daniny anefa dia tsikaritra fa ny ankamaroan'ny hetsiky ny tanora miseho maneran-tany indrindra fa aty Afrika dia mitaky ny fampanjakana ny demokrasia izany hoe ny fampanjakana ny hevitry ny vahoaka. Loha hevitry ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia amin'ity taona 2024 ity ny hoe ny tanora sy ny demokrasia ampahafantarana azy ireo ny tena foto-kevi-dehibe fonosin'izany. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo dia fikambanana tanora malagasy miisa 7 no niara-nietsika tamin'ny alalan'ny fampirantiana sy fifaninanana ary fanadihadiana naompana tamin'ny demokrasia. Tanjona zany amin'ity izay fampatsiahivana ny fanjakana sy ny sarambabem-bahoaka sy ireo mpandray anjara rehetrarehetra amin'ny fampandrosoana hoe inona kay ilay efa teny ny fanomezana tamin'izany fotoana satria demokrasia tsy zavatra foronina. Androany izany tsika miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka dia miaraka amin'ireo olona miverina hoe mpandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny demokrasia eto Madagasikara. Nasana daholo moa zany dia tokony representant amin'ny sektora rehetrarehetra dia anjaranjara fotsiny ho tonga ve izy satria ho tonga. Saivina fa ny 7 Novambra 2024 no tapaky ny firenena mikambana fa ny 15 Septambra no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia. Ho an'ny Madagasikara manokana dia tanjona apetraka ny ampiroboroboana ny demokrasia miainga amin'ny fianonan'ny feon'ny tanora noho izy ireo manana didy lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa amin'ny andro lehibe tokoa izany andron'ny demokrasia izany dia ny minisy mpanjakana misana ny fifandraisana amin'ny andro mpanjakana Andriamatoa Yves Emera Coutorceau kosa no mitondra izany hafatra izany ho antsika vahoaka. Ho antsika vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana andro lehibe tokoa ny andron'io dia ny 15 ny volana Septambra dia andro izay ankalazana iraisam-pirenena ny andro ho an'ny demokrasia. Ny firenena rehetra eran-tany dia miezaka ary manao izay hampiatra an'izany fitondrana ara-fomba demokratika izany ahafahany mampandroso ny firenena ary tsy lasa danja amin'izany isika eto Madagasikara tsika vahoaka malagasy. Tao anatin'ny 120 taona nefa zao dia hitasika fa maresaresa foana ny fomba fampiarana an'izany teto amin'ny firenentsika ary pirofo mitoka amin'ny tenda izao mbola krizy iainan'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Eo anatin'izany dia manana didy isika rehetrarehetra ny hamoaka ny firenentsika ao anatin'izany krizy izany ary koa anatanteraka an'izany demokrasia izany mba ho tombosoany vahoaka malagasy. Ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita dia efa nampibaribary teo masom-bahoaka ary teo masony izao tontolo izao ny finiavany hitondra makany amin'ny fanovana ary hatanterana izany demokrasia izany. Profon'izao fitsanganan'ny gouvernemanta ny firaisam-pirenena izay ahitana endrika sy loko politika maro ao anatiny. Eo anatin'izany dia manantena ary manao antsoavo amin'ny mpanao politika malagasy rehetra ny mba hamoaka ny firenena ao anatin'izao krizy izao ary hametraka ny ampo rehetra sy ny amin'ny tombosoa manokana rehetra fa mba ho tombosoa ny vahoaka malagasy roapolo-tapitrisa no ho tanterahantsika sy hokasantsika. Amin'ny izao famoahana ny firenena amin'ny krizy izao dia fantatsika fa ao ihany koa ny fanaovana sonia ny tondrozotra
zay anaovana azy soavy ihany koa amin'ny hery politika rehetrarehetra sy hikasaka fa tsy amin'ny tombosoan'ny vahoaka malagasy. Koa eo anatrehan'izany dia manainga atsika rehetrarehetra anaza ny soatoavana malagasy zay miompana indrindra amin'ny resaka fihavanana ary raisitsika le ombolana manao hoe ny demokrasia dia eritreretina ohatry hoe ny asa valitranoka sy vita raha tsy fanangonana. Ary ny fanaovana politika dia amin'ny alalan'ny fifidianana no andraisantsika ny fahefana. Zany fifidianana zany dia hitaonako ihany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra feno taona amin'ny fotoana zay anaovantsika zany fifidianana zany mba handray anjara mavitrika ary mba handray anjara ampindrana ny fahefana zay ampelantananao omenao an'izay olona eritreretina fa hitanao vahoaka hitondra an'ity firenentsika ity. Eo anatrehan'izany dia manantena ary mino ary hiara salaitsika rehetrarehetra isansokaziny mba hatanterahana zany demokrasia zany eto amin'ny firenentsika. Koa dia mba ho tody hatramin'ny farany anie ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana ny tetezamita ary mba tena hiatra eto amin'ny firenentsika anie ny tena demokrasia marina mba hahamafiorina ny republika fahaefatra izay ho asangatsika. Misaotra tompoko lahy, magasitraka tompoko. Fa anakatongatsika ny vaovao mahakasika ny pedin'ny demokrasia zay dia fantatra ihany koa andrano ohatra fa nisy ny varavara misokatra ho an'ny daolobe mahakasika indrindra ny demokrasia tetsy amin'ny lapa maitso ny filan-kevitra ambony ho an'ny tetezamita. Njaka Serge sy Lantre be mananjara kosa mitatitra antsika ny mombamomba izay vaovao zay. Lofiela-pialarina teto aloha ny loha hevitra ankalasana ity andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ity dia ny hoe inona no andrasan'ny olom-pirenena amin'ny anteny merany. Tao anatin'izay no nilazan'ny filoha-hevitry ny filan-kevitra ambony tetezamita Ramatoa Lantre Kotomavo fa any amin'ny vahoaka ny fahefana any vahoaka ary pindrana fotsiny ny olom-boafidy ka tokony amerina ny vokatra izany hoeny ny von'ny vahoaka. Mikasika ny demokrasia moa dia efa irantsika mahafantatra fa izy io dia ady eran-tany mba handavirariana izany demokrasia izany eo amin'ny firenena iray. Anisany i Madagasikara ary tena ao anatiny tanteraka mihitsy isika amin'ny hoe ny olom-boafidy sy ny fahefana eo ampelantanany inona ny vokan'izany any vahoaka na ny olom-pirenena. Dia nampahafantarina fa ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka ary fahefana io dia nomeny na hoe nampindraminy amin'ny alalan'ny fifidianana ary entina anasoavana azy. Nisy ny varavarana misokatra ho an'ny daolobe mikasika ny demokrasia izay tanterahina etsy amin'ny lapa maitso nanosy. Eo amin'ny setry ny fahasalamana indray ny vaovaontsika manaraka araka ny efa nolazaina tery amin'ny lohatenim-baovao dia 920 isan-jato manomboka ny alatsinainy izao kosa ny vidim-panafody eny amin'ireny hôpitaly-mpanjakana ireny. Izay ny tena votoantany fanambarana nataon'ny ministry ny fahasalamana. Ho rahantsika izany fanambarana izany. Andro vitsy taorian'ny journée bloquée ny gouvernemanta dia izao nampidinina izao tokoa ny vidim-panafody. Isaky ny tombo-pahasalamam-panjakana rehetra dia izahantsika 920 isan-jato ny vidim-panafody. Izany hoe ny enam-pahadiminy zany ho tsoahana amin'ny vidim-panafody. Misy banga izany amin'ny resaka fikiram-bola ampidinana ny ministera fahasalamana. Kanefa dia mijerevana zany izay amen'olan'izay. Zay zany ny zaka amin'izao fotoana izao misy 20 isan-jato zany manomboka amin'ny alatsinainy satria tsy maintsy misy moa ny taratasy zay anaovana an'ilay izy ampiarana azy dia manomboka amin'ny alatsinainy izao zany dia ampiarintsika eny anivon'ireny tombo-pahasalamana fanjakana ireny izay fienana 20 isan-jato zay. Faharoa eto amin'ny fitsaboana ihany koa moa zany hitantsika efa eny amin'ireny tombo-pahasalamana ireny misy ireo fitiliana maro samihafa, misy ireo fandidiana dia ny ezahana zany mba ho ahenantsika 5 isan-jato daholo ireny asa atao eny amin'ny tombo-pahasalamam-panjakana ireny. Natany Yamoussoukro any Côte d'Ivoire toerana Nivry ny OMS na tany New York misy ny FNIAP izay samy nalehany ministry ny fahasalamana dia voaporofo hatrany ny fatokisany izao tontolo izao any Madagasikara.
mitohy arak'izany ny fifanomezan-tanana ho fandavarariana ny fahasalaman'ny malagasy 20 tapitrisa. Fa araky ity vaovao arahantsika ity indray dia fantatrao fa mirongatra izay tsy izy ny valala any amin'ny faritra Betsiboka iny. Arak'izany dia miantso ny tompona andraikitra amin'ny tantsa malona izany tsangan-javatra mampalahelo izany. TVM Betroka ny mamintina ny vaovao. Mirongatra ihany koa ny Andriambalala ty amin'ny distriktan'ny Betroka amin'izao fotoana izao. Velotaraina ireo tantsaha. Fa maharary loatra zahay aty Betroka aty amin'ny resaka valala ty. Re valala amin'izao fotoana izao dia mbola tsy maty aminay aty maro. Zahay aty fa manomboka mangetsa vary aloha milimbarinay demoky ny valala. Ka mba miangavy ny fitondram-panjakana zahay indrindra ny ministèren'ny agriculture izay mpiahy ny département valala eo. Mba miangavy zahay mba hamono valala aty amin'ny distriktin'ny Betroka fa be dia be mihitsy ny valala. Manahy mampiarak'izany ny tantsaha amin'ny fitaovam-pambolena manaraka ity noho ny firongatry ny Andriambalala tafahoatra aty an-toerana. Eo amin'ny toetrandro indray dia azo lazaina fa efa somary mihamafana raha tsikaritrika izany toetrandro izany amin'izao faraparan'ny fiandohany faraparan'ny herinandro izao. Fa iresaka dorotanetsika any amin'ny faritra Akazobe iny, voalaza fa tao anatin'ny tetoanany fanesy koa zao dia i Akazobe no azo lazaina fa voalohany amin'ireo faritra izay iaran'izany dorotanety izany. Raha ny eto amin'ny faritra Analamanga ohatra no resahana, nisy kosa amin'izao fotoana izao niatrikasa fanamafisana ny ady atao amin'ny dorotanety tany Akazobe androany. Solange Rakotoarnos sy Rodriguez Zafimaly no mitatitra antsika izany vaovao izany. Ny volana septambra sy ny volana oktobra no vanim-potoana firongotan'ny dorotanety sy ny doroala eto amintsika. Araka ny tapitra voaray dia ny distrikana Akazobe no ahitana afo be indrindra atao anatin'ny faritra Analamanga. Samy mahatsapa izany ny rehetra izay mpampiasa iny lalam-pirenena faha-efatra iny izay mandalo eto Akazobe. Tamin'ity taona ity ohatra dia tafakatra 4,200 hektara sahady ny velaran'ny faritra May mbola eto Akazobe ihany. Ny antony tena mabe afo eto amin'ity distriktana Akazobe ity voalohany indrindra dia ny resaka dalo zany. Fa eo koa zany le resaka firofan'ny omby zany tsy misy an'le bozaka ho an'le ombon'le piompy dia doran'le tanety zany. Arak'izany dia efa nisy ny tetikady napetraka mba hamongorana ny dorotanety ka isan'izany ny dina. Tsy misy ny fanalefatsy azy ho an'ireo izay tratra manao an'izay fandorana fanety izay. Ary izay moa zany dia anisan'ny fepetra anankiray ihany koa anisan'ny hoe entina hisoroana ilay dorotanety satria fantatsika fa rehefa misy ny sazy entitra izay tsy misy fanalefatsy azy izay dia misy tandreman'olona bebe kokoa mikasika izay. Ny dina zany dia tsy azo ampiarina mihitsy ny dina raha tsy ao aoriana izay fankatoavana dia amin'ny fitsaran'izay na ny homologation ny ahafantarantsika azy. Nafana ny ady hevitra teto mbola niady iadiana amin'ity doroala sy dorotanety ity ihany no resaka. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany andeha kely any Libia isika nitsidika voalohany sy ny tany Libia ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy teo ihany koa ny fitidiana niaraka taminy nataony Premier Ministre Britanika David Cameron. Ary ity moa zany no voalaza fa fitidiana voalohany ary nilazany ireto fara fa tsy maintsy atao izay hitsarana ny colonel Kadhafi. Arahantsika ny vaovao mikasika izay. Telo andro taorian'ny fianjeran'ny Tripoli teo ampelantanan'ny Kadhafi dia natatanteraka fitidiana voalohany araky ny hitantsika amin'ny sary tao Tripoli ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy, ny Premier Ministre Britanika David Cameron. Ireo mpitantana avy eo amin'ny filan-kevitra nasionaly tetezamita libiana no nitsena azy ireo. Mitorina teo fa dia mitovy zany ny tady lokanga ny OTAN raha teo nanampy ny tioko libiana ary dia amin'izao dia amin'ny alalan'ny helikoptera toy izao no nanaovana ny fididiana nisy ihany koa ny fididiana hôpitaly izay hitsaboana ireo mpitolona mahery fo libiana. Maro raha teo ny mitondra takaitra vokatry ny ady tamin'ny alalan'ny valan-dresaka ho hitantsika rehefa avy eo no ilazany ny reto vahiny mpitondra fanjakana vahiny frantsay sy britanika ary ny avy eo amin'ny tetezamita
libianina fa dia tsy maintsy atao tokoa izay isamborana ny colonel Kadhafi ary mitohy hatramin'ny farany izany ady izany. Ezahana ho ireto vahiny ny ametrahana tsikelikely ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana indrindrindrindra ao Tripoli renivohitra. De transition. Amaranantsika tanteraka ny vaovao amin'ity alina ity dia mikasika indrindra ny rally izay formule 950 izay ataondry zareo avy eo amin'ny scoop digital izany izay mitady faritra moa zany eto amintsika eto tany Ambohidratrimo zareo ary nandalo teny amin'iny Anosy Zatsy ny tany malalaka iny. Priska Rakotonandrasana. Raha ampitso zoma 12 septambra dia hisy karnavala lehibe ao Mahajanga ao ho fitsenana ny ekipan'ny Scoop Digital. Iainga avy eny amin'ny Sotema izany ary toto eny amin'ny Borny Takariva. Avy eo dia hisy podium lehibe aseho miaraka amin'ireo mpilalao ao anatin'ny Malkila ho fanentanana azy ireo mba tsy hividy piraty sy ho fanomezana laka ny mpakafy andray anjara amin'ny lalao Malkila amin'ny fanomezana lohateny amin'ny tsy andihan'ny 10 Malkila ity. Izy koa ny fiarahana maka sary amin'ireo mpilalao ao anatin'ny Malkila. Vita izay dia miverina eto Antananarivo renivohitra ny ekipa rehetra rehefa mavita 3000 kilometatra nandritra ny 13 andro. Ny alahady izao dia isy ny fitsenana ireo mpanao ny rally Formula 56 eny Ambohidratrimo amin'ny 2 ora tolakandro ary eny Anosizato eo amin'ny tany malalaka kosa amin'ny 4 ora hariva. Afaka tonga mitsena ny mpilalao ao anatin'ny Malkila avokoa ireo vahoaka liana amin'izany. Hoy ny tompon'andraikitra. Tsy diso anjara akory ireo toerana sy ny lalovan'ity rally Formula 56 ity fa afaka milalao hatrany. Ao aorian'ny fahavitan'izao rally Formula 56 izao dia hivoaka amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny VCD sy ny DVD Malkila andrian'ny 10. Tsika eto ny vaovao mikasika ny faritra Betsiboka izay niona tamin'ny voakany Morafeny moa zany lehibe ny faritra ny Betsiboka any Andriamatora Tsimbazafy Jean-Louis. Nandritra izany nitondrany fanazavana mikasika ny fampiarana idina ny faritra Melaky. Niona teto Antananarivo ihany koa tamin'ny fokotany ny fikambanana FIAM na ny fikambanana Antananarivo miray teny amin'ny trambokon'olona isotry horatsika rampitso izany ary fantatra moa fa amin'ny farany herinandro izao no iadina ny tompon-daka ny faritra faefatra eo amin'ny taranja kickboxing araky ny vaovao voalaza ny namana Zakoro Oldina nanangona izany androany dia nigadona teto Madagasikara ireo kicker avy aty amin'ny Nosy Maurice. Eo amin'ny vaovao politika dia fantatra ihany koa zao fa taorian'ny fionan'ny zareo Troika sy ny SADC tamin'ny 3 mouvance izany dia mbola mandray ny vondrona folo indray zany ny 10 entité ry zareo zay vao mety iona amin'ny mpanao gazety. Tapitra tanteraka tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity alina ity sorako betsaka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany samy tena Andriamanitra tompoko.